La 4G by Telma vous présente Ni Vaovao. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arainao ni fampalalam vaovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Taorin'ny fametrapelan'ny Premier ministre mahafaly solona andrasana Olivier Nimaraina teo, voatendry ny Premier ministre Vaovao isoloterana azy. Premier ministre izay voalaza fa notendrena araka ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-pandrenana. Nilaza ireo vahoaka nandritra ny hetsika teo amin'ny 13 meta amin'ity andro an'ity fa hanatitra ny Premier ministre Vaovao izay avy amin'ny mampara nakana ny hevitra ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana eny Mahazoarivo rampitso. Maro ireo manararoatra ny toedra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny, toa nitranga eny amin'ny Maremasay, miasa andro aman'alina ireo fiara lehibe manototra tany, miantso ny fandraisana andraikitra ireo mponina manoloana izany. Fiara iray no nirehitra teny Andravoangy ambony ny maraina teo, tokony ho tamin'ny folora sasany. Noho ny court-circuit no niandohan'ny afo, kila tanteraka ilay fiara na dia tonga ara-potoana aza ny teo anivon'ny mpamonjy voiny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nametra-pialana ny Premier ministre Jordaniana raha toka nanomboka ny larobia teo no nanomboka ny fitokonan'ny mponina. Fitokonana izay mikasika ny réforme fiscale any an-toerana. Arovetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompokilasy tompom-pavy manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia nilaza ireo vahoaka nandritra ny hetsika teo amin'ny 13 meta amin'ity androany ity fa hanatitra ny Premier ministre izay avy amin'ny mampara izay nakana ny hevitra ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana eny Mahazoarivo rampitso fanadimy antarandriana evo. Tsika ny vahoaka hatramin'ny farany ny fanendrena olona hafa ankoatra ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ho Premier ministre araka ny nivohitra androany teto amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Laza ny hanatitra izay ho tendren'ny solombavambahoaka ho Premier ministre ireto vahoaka ireto raha toka tsy mifanaraka amin'ny fitakiana izy ireo. Ankoatra izay nanamafy izany ihany koa ny sendika rehetra manao ny tolona. Tandremo izahay izany miteny aminareo amin'izao fotoana izao. Korotana eto raha izay ny tadiavinareo tsy manaiky izay. Raha vao tsy avy amin'ireto solombavambahoaka ireto ny ho Premier ministre tsy izay tiany raha izao tsony atao eto e. Zay Miantso ny vahoaka malagasy rehetra rampitso manoloana izany ny solombavambahoaka 17 ifampitaona eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Aorian'ny fivoriana ataony ireto farany kosa no hafantarana ny endriky ny fitakiany fanovana. Tongava maro isika rampitso. Ny ianareo no herinay. Tongava maro be isika rampitso. Ny zao tany mandanitra zao ny etahitantsika fa tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisitsika rampitso. Rampitso no hafantarana na isy ihany ny fanaterana ny Premier ministre Vaovao natolotra ny vondrona mampara eny Mahazoarivo na tsia.
taoriana any andreny filoham-pirenena rajoanary mampianina hery anintsay Christian ho Premier ministre vaovao. Tsy anaiky ny fanendrena minisitra vaovao ny ministera ny tanora ny mpiasa izany sy ny fanatanjahantena tsy misy fiarahana araky ny fanamarana izy ireo tamin'ny ity androany ity ny tsy fisiny izay fifampiarahana izany sy izay fifampiresahana izay no mamotika sy mampiandanja ny fampivoarana ny tanora sy ny fanatanjahantena eto amintsika tadaton'izay efa taona izay fanadina. Ny fanendrena tsy ny fampiarana ny minisitra intantana ny fanatanjahantena sy ny tanora sy ny fametrahana olona tsy manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao teo anivon'ity ministera ity no antony nampikato sy nampikorosofana ny fampivoarana ny fanatanjahantena sy ny tanora tao anatin'ny efa-taona izay. Araky ny fanazavan'ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tsy azo ekena ary tsy andeferana intsony ny fametrahana minisitra tsy manana ny fahaiza-manao sy ivela ny fifamidiniana ny mpiasa. Nampahafatarin'izy ireo androany araka izany ny fepetra sy ny fitsipidalao an'izay ministra vaovao hitantana ny ministera. Zavatra takiny eto aloha dia zao ho an'izay olo ministra eto apetraka fa zahay dia tsy maintsy premier sur la balle ny syndicat iresaka ministra eto ka tsy ilaina itsony ireo staff teknika rehetra reo mbola hijanona amin'ity ministera ty. Ampy zay fampijaliana raonay tato zay, ampy ny antsonjay, ampy ny fanevatevana, ampy ny fitiavakely. Eto zay dia mametraka ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra hametraka ny olona atao ministra amin'ity toerana ity. Tsotra ny anay. Voalohany dia olo tsy maintsy mpiasa mpanjakana. Faharoa, olona manana kategoria 8 cadre A zany. Nivoaka tamin'ny école spécialisée kasika ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy maintsy olona manana expérience na compétence amin'ny zavatra telo, kasika ny tanora, kasika ny sport ary mikasika ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Dia zahay dia mametraka. Raha tena fanovana tokoa no ilaina, heverinay fa ao anatiny tsara zany fepetra tsotsotra apetraka izany satria hamelona ny imazin'ny ministera zahay. Araky ny fanazavana hatrany sy ny teo anivon'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora ihany no nahitany izay fanendrena sy fametrahana olona tsy manana ny fahaiza-manao ampitantana ny ministera sy ny rafi-mpanjakana samihafa izay. Araky ny fanazavana, nisy kolikoly, katsikats sy ambadika politika hatrany ny fanendrena izany ka antony nampikorosofana ny firenena anatin'ny fahantrana lalina. Taorian'ny fametra-pialan'ny Premier ministra mahafaly solonandrasana Olivier Maraina teo voatendry ny Premier ministra vaovao isolo-toerana azy voalaza araka izany fanotondrena araky ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-panorenana izay ministra vaovao izay Gaëtan Andriatsilavo. Ny maraina teo tokony ho tamin'ny 7 ora sasany nametra-pialana ny Premier ministra teo aloha mahafaly solonandrasana Olivier. Taorian'izay nanatitra ny taratasy fametra-pialana teny amin'ny lam-pampanjakana Iavoloha ny Premier ministra teo aloha ary nambara ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy fa voaray io fametra-pialana io. Fitsarana momba ny lam-pandrenana moa dia nanamafy ho didy fitsarana izany finiavana anangana gouvernemanta izany. Na ny fahavonana sy fahainana avokoa ireo karapolinaty karapolitika mba hitsinjovana ny tombotsoan'ny firenena fa indrindrindrindra ny malagasy eo amin'ny fanendrena Premier ministra sy ametrahana gouvernemanta ka navitana fifanarahana politika sy ny filaminana. Zany koa dia ametraka ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena ho ambony indrindra. Ka na inona mety fifandirana politika dia tsy maintsy amandeferina ny amboko rehefa ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no iarahana bajiny. Noho izany dia voalohany nakatafin'ny filoham-pirenena androany ny fametrahan-pialan'ny gouvernemanta no tarehin'ny Premier ministra Olivier mahafaly solonandrasana. Mandra-pitsanga ny gouvernemanta vaovao dia mbola anatanteraka ny asa andavanandrony avokoa ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta satria tsy mahazo miato ny asa-panjakana. Ankoatr'izay, nanolotra ny anaran'ny Premier ministra vaovao ny filoham-pirenena. Premier ministra manaraka ny didina avoaka ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary indrindra manaraka ny andininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana raha ny fanazavany. Faharoa,
notendreky ny filoham-pirenena ho prime ministre andriamatoa Christian Ntsay ka antsoiny anangana gouvernemanta vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Miarahaba andriamatoa Christian Ntsay ihany koa noho izao na voatendry azy ho prime ministre izao. Izy dia olona manana ny traikefa feno sy toetra ary fahalalana mba hirosona amin'ny fitoniana sy fifidianana. Izy dia nosafidiana tao anatin'ireo anarana maro izay natolotra. Mirary fahombiazana feno azy isika, indrindra eo amin'ny fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementany sy amin'ny fanatanterahana le didy mavesatra izay mipetraka any manomboka izao. Lehibe loatra ny hoavin'ny firenentsika amin'ny avitana fifidianana filoham-pirenena izay ekeny rehetra ny vokany. Izany ihany no anomafisana ny fototry ny demokrasia izay efa mipetraka taorinany nalany filoham-pirenena tamin'ny fomba demokratika tamin'ny taona 13 raha ny voalazany lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny fa-720 no narahana tamin'ny fanendrena io prime ministre io dia ny mampara no nanolotra azy. Tontolon'ny politika izay hatrany dia rano vaovao voaray eto am-pelatanan'ny mpanao gazetin'ny Kolo TV FM dia nisy ihany koa ny accord politique bilatéral teo amin'ny filoha teo aloha no sady filohan'ny team Marc Ravalomanana sy ny filoham-pirenena Rajonarmampianina izay takin'ny filohan'ny team moa ny ampiariny azy amin'ny antsipiriana Rarsona Yandry. Mivoaka ankehitriny ny votoatin'ny fifanarahana mangina na ny accord politique bilatéral teo amin'ny filoha teo aloha no sady filohan'ny team Ravalomanana Marc sy ny filoham-pirenena Rajonarmampianina Hery izay takin'ny filohan'ny team ny ampiarana azy amin'ny antsipiriny amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena Rajonarmampianina Hery ao anatin'io fifanarahana io dia anafoana ireo didy fanenjehana rehetra ny filohan'ny team ary hamafa ireo antota taratasy mpanenjehana ny Ravalomanana Marc nandritra ny tetezamita ka hatramin'izao. Hevitra toy ny tsy misy ihany koa ny fanenjehana ny orinasa 3A Tico sy ny MBS. Amerina amin'ny Tico sy ny 3A ireo fananam-voageja eny amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Amerina ihany koa ilay fiaramanidina ATR ho an'ny vondrona Tico. Hanaja ny mahafiloham-pirenena teo alohan'ny Ravalomanana Marc ka amela azy malalaka hanohy ny asa fandraharana izay nataony. Ny filoham-pirenena Rajonarmampianina Hery ihany koa dia fahadimy dia nokatra ny orinasa Tico sy ny 3A ary antoka ihany koa ny famerenana ara-panjakana ny maharadalana ny fisokafan'ireo orinasa ireo. Hanantanteraka ao anatin'ny fotoana fohy ny fanomezana tambiny na onitra ny vondrona Tico tamin'ny tranga tamin'ny taona 2024 sy ny tetezamita. Ny filoha teo aloha sady filohan'ny antoko team Ravalomanana Marc kosa voalohany dia naiky ny hanaja ny fanatotosana fifidianana araka ny zavamisy eto amin'ny firenena. Faharoa, hanaja sy tsy hanohitohina intsony ny mahafiloham-pirenena ny Rajonarmampianina Hery mandra-pahatonga ny fifidiana filoham-pirenena manaraka. Izy roa kosa dia samy ezaka ny hanaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana iarahandresy lahatra amin'ny tsy maintsy hanaovana fifanarahana politika ialana amin'izao krizy izao ary hamarana ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanamafy ny maharay tsy mivaky ny fitakiny ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra sy mpanabe nanao diabe ny raisany izy ireo taorinany fionam-be teny antamarina andrina ny azo ny kianjan'ny 13 Mey. Yves Richard. Taoriany fanambarana iraisana nataon'ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra ny sabotsy lasa teo mahakasika ny fampiatona ny fampandehanan-draharaha sy ny fampianarana manerina nosy. Nanamafy ny firaisan-kinany sy ny maha-iray tsy mivaky azy androany ny fianakaviam-ben'ny ireo mpampianatra sy ny mpanabe ny ainga teny an-tanimbarinan-drina nandalo manoloana ny ministera ny fanabeazam-pirenena nosy ary ny azo ny kianja ny 13 Mey. Namafisiny ihany koa fa miara-miompopeo amin'ny fitakin'ny fanovana izy ireo ka nametraka ny fangatahany any amin'ireo solombavam-bahoaka ny fanovana. Dianay izao dia andeha ametraka an'izany fitakiny izany any amin'ny kianjan'ny 13 Mey satria eo ny fanombohany ny maha-député ny changement azy dia aterina any. Dia aterina ihany koa an'izay ministre mitondra eo aterina ho an'ny prime ministre izay no lalanay izany. Amin'ny herinandro ity moa izany dia miato ny fampianarana aloha hatreto araka ny velirano satria nanao velirano izay tao tambarinandrina tao fa tsisy hivadika amin'ny tolona
dia amin'ny zoma indray zay mijery satria mino izay fa mpitondra fanjakana endry premier ministre manana mahay miaino no tondrona eo ary antso anay ifampidinika ao anatin'izany mba ahafahana mitady vahaolana mino izay fa député any fiovana ka ny fiovana voalohany takiny ny mpanabe dia izany fiovana mahakasika ny fiainan'izy ireo zany ka mino izay fa iantso anay ifandinika aminay iaino netaetanay ireo mpitondra fanjakana zay hitsangana atoato ireo mitaky ihany koa zay zany ministre tena mahalala ny maharary ny mpanabe ao anatin'izay mba ahafahana manamora ny fitadiavana vahaolana. Niariary tamin'ity androany ity fa tsy emotra intsony ny fianakaviam-be ny mpampianatra amerina indray ny asy ny fampianarana vao hitsakitsaka tao anatin'izao fitondrana izao. Profon'izany ny fahavonona ny sendika marobe nanatevina ny jiabe na izany aza mbola nanome toky ny ray aman-dren'ny mpianatra izy ireo fa hiverina amin'ny laony ny fampianarana aorian'ny ny fitakiana ary tsy maintsy totosa araka ny tokony ho izy ny fanadina mpanjakana rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mirongandray indray ny fakana ankeriny eto Antananarivo teratany vahiny iray no nisy ankeriny indray omaly alahady tena manodidina ny golfe du Rova fanadinina. Risiso andarana indray no teratany vahiny nisy nakankeriny teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra omaly tokony tamin'ny 4 arivo. Mbola tsy fantatra mazava ny fitrangan'ny fakana ankeriny hatreto. Ny loharanom-baovao voangona teny an-toerana no nahafantarana fa Juin misa 5 mirongo-basy niaraka tamina fiara no nakankeriny any Risiso andarana teo imasin'ny vadiny sy ny zanany ary ny fiaran'ny Risiso andarana ihany no noentin'izy ireo avy eo. Marina fa fianakaviana teratany vahiny mizaka ny zoam-pirenena malagasy monina eto Madagasikara ary tompon'ny hôtel Melis eny Tsaralalàna ny fianakaviana Sandarana. Ratsaivana efa nisy nakankeriny teny Beorisika ny rainy Pradipotro Andarana tamin'ny fahafitony volana Jona 17 efa ho eritaona lasa izay ary navotsitra ireo mpakankeriny tao aorian'ny fandovana volabe. Ankoatr'izay nisy ihany koa fakanankeriny ny karana iray antsoina hoe Navage Velji teny Ampasapito akaiky ny Gamo ny 14 ny volana May efa ho 10 andro lasa izay ary mbola tsy naharenesam-baovao hatramin'izao. Nisy fanomezana valisoa ny manam-baovao na mahita ny toerana misy ity teratany karana iray ity. Milaza ho tsy afaka manome andinindiny-baovao mikasika ny raharaha Risiso andarana ny teo anivon'ny brigade de cellule mixte eny amin'ny Tobra Tsimandrava andray fanambojanahary androany rehefa nikasanao fanadiadiana teny an-toerana ny mpanao gazetiny Kolo TVFM. Mbola manjavozavo araka izany ny mahakasika reto fakanankeriny teratany vahiny reto ho tanteriny tamin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TVFM ny toy ny raharaha fakanankeriny ity. Maro ireo manararoatra ny toedrana misy eto amin'ny firenena ankehitriny toy ny tranga eny Maremasay miasa andro aman'alina ireo fiara lehibe manatototra sy tany miantso ny fandraisana andraikitra ireo mponina manoloana izany hiona saina. Tato anatin'ny iray volana niazakazaka ny fanotofana ity tany manamorona ny Maremasay ity eto amin'ny fokontany Ambodivoanjo. Tany nisy ny fambolena ireo mponina teo aloha misy manototra ary tsy misy fampahafantarana hoy ireo mponina ety amin'ny manodidina. Raha ny tena marina zany nisy panneau tery napetaka hoe mety tsy efa fantatry nareo ngamba fa hoe nisy lalana amin'ity zany atao amin'ity ho ivoaka any amin'ny Pilmanina any. Ankehitriny nefany lasa fefy tamboho izy tsy haiko hoe inona zany le lalana fefena tamboho ary tsy vitan'izay koa fa amin'ny alina reto no miasa. Manakotaba fa ihany koa miteraka fahasimban'ireo trano ety amin'ny manodidina ity fanotofana tany ity raha ny fanazavan'ireo mponina. Niazakazaka be mihitsy le izy tena niazakazaka mihitsy fanaovan-dralana io zay niasany amin'ny andro ny alina ary le camion raha teo napina mihitsy izy amin'izao lasa any amin'ny 30 any izy ndray miasa amin'ny andro alina ka eritreretina. Tranga iray ity eto Ivandry Ambodivoanjo ity ahitana fanotofana tany mampiayany maro. Raha ny hita tsy vitsy ireo manararoatra ny toedraram-pirenena misy ankehitriny ka manararoatra mamariparitra tany na ihany koa manao fanorenana tsy ara-dalàna sy mampiasa taratasy osika azahoan-dalana amefy. Toa ny tranga etsy amin'ny manamorona ny rano anosy ao amin'ny fokontany Ampatsakana no entina taminao tatanaotin'ny fampahalalam-baovao ny sabotsy lasa teo. Nanatanteraka fetsiketsehana ny maraina teo ireo mponina tao amin'ny fokontany Ambodianaka Ankadikely Lafy Antony. Tany maherany 3 hektara lasa n'olo-tokana tamin'ny fomba tsy mazava raha ny fanehoan-kevitra ireo mponina io no nasainatra. Ny lanja sora baventy ireto mponina eto amin'ny fokontany Ambodianaka Ankadikely ireto tamin'ity androany ity. Antony,
tany mirefy 3 hektara mahery ambolen'ireo mponina tetỳ amin'ny manodidina 70 taonany lasa n'olo-tokana tamin'ny fomba tsy mazava hoy ireo mponina eto Ambohijanaka. Tany mpanjakana no hajarin'ireo mponina, ao ihany koa ireo tany manatompo. Amin'izao fotoana izao misy milaza ho tompony ny tany ka manimba ireo fambolen'ny mponina. Tany ity zany tany mirefy eo amin'ny 3 hektara sy sasany eo dia nifokon'olona foana najary an'ity nandritry ny 70 taona dia nisy olona tonga olona karamana hoe jolahatany olona io Ravelona Nosy Bruno ary Rakotonay Viniasy no nitondra ny olona io nilaza fa hoe lovany avy amin'ny ray aman-dreny ny tany dia efa nanontanian'ny fokon'olona le Rakotonay Viniasy dia tsy mety mitrangy eto mihitsy na le Ravelona Nosy ary fa olona no alefany ohatrany hoe ifamaly amin'ny fokon'olona. Tsy vao izao no nahenona ny Ravelona Nosy Bruno ity misandoka tany sy mibody toy izao hoy ireo mponina fa efa maro ny tany no lasany ary namidiny tamin'ny fomba tsy mazava. Efa nametraka taratasy fanohanana ireo mponina manoloana izao saingy tsy nisy ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny komuna Ankadikely Ilafy. Iazakazahana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fametana ny borina ary novakiana ny lalana. Sahirana ireo tanitsapam-boly vokatra izany. Tsy rarahin'ny mery izahay mponina eto Ambohijanaka Ilafy ka noho izany dia miantso ny tompona andraikitra ambony isanisa mahakasika an'izao ady ataona izao. Taratasy efa nataonay rehetrarehetra dia efa nanao fanohanana tao amin'ny komuna Ankadikely Ilafy izahay, efa nanao fanohanana tamin'ny fokotany ary efa nanao fanohanana tany an-domaine manatompo ity tany ity. Ary ato fa vita arabe izy io ngamba asa natao arabe izy io na inona. Efa mazava fa anty tany sisa mipetraka ao. Kanefa io tany mba hivelomanay aty ambanivohitra, nefa fa 10 taona nambolenay teo. Tsy mbola nisy nikitika amin'izao fotoana nefa tonga mpanambola ngamba io ny afarany. Tsy nisy nanotanonay aty. Asa zay velomanay nangalatra nao inona. Angalatra zay maty ny fitaram-bahoaka. Tsy angalatra zay nefa maty teraka. Dia izany tany alianay. Voly maro no mbola ety an-toerana ary tsy misy fifampiresahana fa avy hatrany dia esoran'ireo mpiasa ho hiatrany ireo mpamboly. Toy izao tambongazon'olona misy mangazo mbola tsy antitra dia adin'le mpiasany zareo mpanao lalana toy ny tambongazo na dimy ka ohatr'izay ny setrasetran'le olona mpangalatra tany zany tsy mindraran'le fambolen'le vahoaka majinika mihitsy izy maharary an'le fokon'olona ngereny mangazo voleny ireny fa tsy hoe naniriniry foana. Petsy tokavaritra indray sika izao aorinan'izay no ampahafantarina aminao mahakasika ny Premier ministre Vaovao Christian eo ihany koa ny mahakasika ny édition le lauréat ary ny fampahafantarana izay ataony Access Bank Madagasikara rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant d'Immeubles avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant d'Immeubles, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Yaourt double crème, citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolet double crème, la crème des yaourts. Socolet, le goût du vrai. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui. Appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui,
Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Une fois là-bas, on fera équipe avec un seigneur de guerre dont on ne sait rien. Pourquoi ces hommes vous suivent-ils? Qui avez-vous tué? Vous voulez me voir tuer? Conduisez-moi au Taliban et je vous montrerai. Voici vos chevaux. Je ne perdrai aucun homme de mon unité. Ça m'est égal combien de temps tu pars, du moment que tu rentres. Araka ny fampahafantarana iny strong izay indray no horonan-tsara raha antsika no alina eto amin'ny Kolo TV. Araka izany, toy ny izao ampahafantariny colonel Ralala Roger, secrétaire général ny fiadidin'ny République izao ny mombamomba ny Premier ministre vaovao Tsay Christian Arahoary. Rehefa Tsay Christian dia teraka tao Antsiranana ny 17 volana marsa taona 2021 teraka roa manambady ary teraka roa. Tao Antsiranana no nahazoako ny baka izay nitohizany teny amin'ny université n'Antananarivo ka nahazoako ny licence sciences économiques tamin'ny taona 1990. Nitohizany tany a Paris sy tany Marseille, Frantsa kosa izany, izay nahazoany ny diplôme de 3e cycle en technique de gestion et de direction d'entreprise tao amin'ny centre d'études financières économiques et bancaires. Momba ny asany meketany sy ny traikefa ananany tao amin'ny secret nahafantarana azy izay nipetrahany nandritra ny taona nitetezany ndraiky samy hafa ka niafarany ho directeur général ny secret. Taorin'izay kosa dia efa tale généraly ny Solima ny solitany malagasy izy ny taona 10 sy 700 ka hatramin'ny taona 7 sy 700. Teo anelanelan'izay moa izy dia fampandrina nasionaly nitetika asa entreprise à Madagascar, général tamin'ny BIT na Bureau international du travail sy ny PNUD. Efa filohan'ny filakeloita tamina ihany koa ny olona ara-panjakana samy hafa misahana ny fizahatany toy ny SNTH ny Hilton ary ny CCL moa tany anirana bitch. Efa consultant national international ihany koa izy ho an'ny PNUD, Banque mondiale, l'NFPA, l'Union européenne sy ny sisa. Ary efa expert international ihany koa teo anivony ireo olona samy hafa ireo. Ny taona 2020 ka hatramin'ny 2023 kosa izy dia efa ministre fizahatany teo anivony gouvernemanta ny Madagasikara. Ankehitriny izy ary nanomboka tamin'ny taona 2020 dia solotena ny vondrony iraisam-pirenena momba ny asa na ny organisation internationale du travail eto Antananarivo ho an'ny nosy Comore, Madagasikara, Maurice ary Seychelles. Mahafehy ny teny malagasy mazava ho azy, teny frantsay ary ny teny anglisy.
Iarana tsy moa fa jeneraly Ralala fa tsy kolonely Ralala. Fa ny anozatsika ny vaovao fiara iray no nirehatra teny Andravoahangy ambony maraina teo tokony tamin'ny folora sy sasany noho ny court-circuit moa ny andohan'ny afo kila tanteraka ilay fiara na dia tonga ara-potoanary ireo mpamonjy vona fanadina. Fiara taxi iray no nirehatra tokony no tamin'ny folora sasany teo androany teny Andravoahangy ambony. Niezaka nanao izay ho afany ireo mponina manodidina namonjy ilay fiara. Toeram-piasana iray teny an-toerana ihany koa no namatsy ny extincteur miisa roa. Fiara iray koa no saika nirehatra raha tsy avitra ireo tsara sitrapo. Fotoana fohy taorian'izay tonga ireo mpamonjy vona. Kila tanteraka ilay fiara na dia tsy tara aza ny fahatongavan'ireo mpamonjy vona. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso court-circuit teo amin'ny tableau de bord no ny amboan'ny afo. Tsy nisy naratra sy namony eny moa tamin'ity tranga ity. Tokony tamin'ny folo sasany teo zany dia avy atao anaty nisy nidonaka. Dia izay olona moa zany namonjy azy teo dia mivakina eny tato ambany. Ty zany mivakina teto amin'ny devant teto nisy circuit nidonaka zany. Dia nataonay izay famonjena rehetrarehetra tsisy fasika tsisy ninina dia hotely tsy maintsy jerena fotsiny ilay izy. Nanambara ihany koa ireo mpamonjy vonina fa mila fijerijerena matetika ny kojakoja rehetra anaty fiara fa indrindra ireo mitondra herinaratra mba hisorohana ny loza tahaka izao. Mahakasika ny tontolon'ny boky kosa indray iray amin'ireo mpanota boky entina manampy ny rehetra amin'ny fampianarana ny édition Le Lauréat. Arahanao anatin'ity fanadidina manaraka ity mahakasika izay harawary. Ny édition Le Lauréat izay notarian'Andriamatora Tsimaolo Francine dia efa 40 taona nisiana ankehitriny. Ny édition Le Lauréat dia mamokatra boky isan-karazany atsy amin'ny klasy primaire, mety ho amin'ny mpianatra tsirairay ary manampy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny toy ny calcul, français, tantara, malagasy sy ny sisa. Ao koa ny Le Lauréat du CEPE, ny Le Lauréat du BEPC ary ny Le Lauréat du bac série A na série C na série D. Manaraka amin'ny programme 2018 ary tena ilain'ny mpianatra mandritra ny révision, sujet type d'examen avec corrigé ary toute matière ihany koa ny Le Lauréat. Amidy any amin'ny foibeny eo amin'ny collège Le Lauréat Andrononbe Analamahitsy ary eo amin'ny librairie édition Le Lauréat ao amin'ny Talarah Ariasina Analakely ny boky Le Lauréat. Fa ity ny tena zava-dehibe ho antsika mpianatra, ray aman-dreny ary mpanabe dia ny 4 jona hatramin'ny 20 jona 2024 mandritra ny foire du livre eo amin'ny esplanade Antaninarenina no ahitanao fihenam-bidy 10,900 ireo boky Le Lauréat du CEPE 2018, Le Lauréat du BEPC ary Le Lauréat du bac 2018. Rehefa mavita tsara ireo laza adina ao ianao dia ahita soa ary betsaka ireo efa nahita fahombiazana tamin'ny boky Le Lauréat. Koararao tiary fa ny 4 ka hatramin'ny 20 jona 2024 no ahitanao fihenam-bidy 10,900 bezao eo amin'ny esplanade Antaninarenina mandritra ny foire du livre ireo boky sujet type d'examen Le Lauréat ireo. Le Lauréat ampiasao fa anampy anao tokoa. Fifandraisana 032 04 023 23 034 31 389 20. 032 04 023 23 034 31 389 20. Mitohy hatrany ny fampahafantarana sy ny fampianarana ataon'ny Access Bank Madagasikara miompana manodidina ny banky izany moa mazava ho azy arawary. Faly miarabanao ramose, salama tompo. Salama tompo. Mba tena fantatra ianao ve manana compte atao amin'ny banky ianao? Manana zao. Inona ny antony nahatonga anao hisafidy ny accès bank manokana? Hitehirizana vola zany izy tsotra be. Tsy tena nano sarotra ve ny fanokafana compte sa nanahoana? Tsy sarotra fa tena tsotra kely. Afaka mandrosa amin'azy. Dia anao photocopie reto andray dossier anao reto?
aloha nararoatra kely mba petraka amin'ny tony fa impira hitandreto Stoko. Petrapetra. Ina mahazo pianao zay? Resaka andafisina hoe ranokatra koa velona tokony atao. Ay ve faran'izay tsotra aloha afa ho azaka atao aminao. Azonao atao aloha ny mitazona ny volanao any an-trano. Fa ny lafiny ara-pandriam-pahalemana ny tena mahatonga ny olona ametraka ny volany any amin'ny banky. Azo antoka kokoa zany ny vola rehefa any amin'ny banky. Manaraka zany naiza misy anao eto Madagasikara, azonao atao ny mandefa vola amin'izay olona tianao andefasana vola rehefa manana compte amin'ny banky ianao. Tadidio koa fa ny tena tombony lehibe ho an'ny olona manana compte amin'ny banky dia ny fisiany zana-bola. Io tena tombony io. Mba tiako ho fantatra hoe inona tena ilanao an'ilay compte. Saika androtsahako vola ilay izy dia angalako vola amin'ny fotoana izay mampety anahy dia inona afaka ny compte misy atao aminareo? Misy compte ahafahanao mitahiry vola sy maka vola ato amin'izay fotoana ilanao azy. Fa ato koa misy compte hoe compte kirakira. Zay momba an'iny fa raha hanokatra compte ianao dia tongava aty amin'ny banky miaraka amin'ny karapanondro sy ny fanamarinam-ponenana. Rehefa tonga aty moa ianao tsy maintsy misy olona mandray anao foana ampitsikitsikinao. Mety manontany tena ianao hoe mila mitondra vola ve? Mety foana zay hoentinao na ohatrinona na ohatrinony. Dia rehefa mahavoasokatra compte ianao dia afaka mandrotsaka vola foana na maka vola foana ao anatin'ny comptenao naiza misy ny bankinao eran'i Madagasikara. Sarina nampianao tamin'ny asanao teoko. Maraviona! Hello madama! Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra manohy ny lalany hatrany Barea-ny Madagasikara ao anatin'ny Kosafa Cup 24 tafakatra amin'ny dingany manasa-dalana izy ireo ary ionan'ny Zambie fanadidiny Henri Florian. Mitohy hatrany ny lalana ho an'ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ny Kosafa Cup 24 tafakatra amin'ny dingana manasa-dalana i Madagasikara raha nandava ny Bafana Afrika Atsimo mpampiatrano nandritra ny lalao ampaefadalana omaly tamin'ny alalan'ny tir au but. Efatra no telo no nandavon'ny Madagasikara indry zareo Afrika Atsimo. I Zambia araka izany no iona amin'ny ekipa malagasy ao anatin'ny lalao manasa-dalana rapitso talata fa 5 ny volana jiona amin'ny 10 ora any an-toerana ao amin'ny kianjan'ny Old Peter Mokaba. Raha i Lesotho kosa no ifanandrana amin'ny Zimbabwe amin'ny lalao manasa-dalana faharoa. Miandrandra fandresena avy amin'ny Barea Madagasikara araka izany ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra ny mpankafy ny taranja baolina kitra mandritra ity lalao manasa-dalana rapitso ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nametra-pialana ny Praiministra Jordaniana raha toka ny alarobia teo no nanomboka ny fitokonan'ireo mponina. Fitokonana izay mahakasika ny reforma fiskala any an-toerana fanadina. Manoloan'ny biraon'ny Praiministra no nitokony ireo Jordaniana maro, raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fiketsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Mandinina ny 3 arivo ireo Jordaniana no mitaky ny tsy fanovana ny lalàna, mifehy ny hetra ny an-toerana na ny volavolan-dalàna mikasika izay ho atolotra ny anivon'ny parlemanta amin'ny volana ambony. Ny herinandro teo, nisy ny fifampiresahana teo amin'ny sindika sy ny governemanta, saingy tsy nahomby izay fifampiresahana izay. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanan'ny mpisolo vava ao Jordania, mitaky ny fanesorana io volavolan-dalàna momba ny hetra io izy ireo. Lalàna terena ampiarina izany raha ny fanazavana ary lalàna teren'ny vahiny apetraka any an-toerana. Mitaky ihany koa ny fandravana ny governemanta ireo mponina ny Jordania. Ity lalàna momba ny hetra ity izay fifanarahana taorian'ny fahazoana fampindramam-bola avy amin'ny FMI ny taona 2012. Lalàna izay ampitomboina 500 ny hetra alohan'ireo olon-tsotra, 20 kosa ho an'ireo orinasa. Nentin'ny governemanta ampandrina ny mponina ny an-toerana amin'izao fotoana izao, nisy ny fametrahana ny simulateur de calcul. Io atoandro io neken'ny mpanjakan'ny Jordania Abdallah II ny fametra-pialan'ny Praiministra any an-toerana.
alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vao songadina tamin'ity alina ity. Tao ireny fametram-pialan'ny praiministra mahafaly solon'andrasana Olivier ny maraina teo voatendry ny praiministra vaovao isolo toerana azy. Laza ireo vahoaka nandritry ny hetsika teo amin'ny 13 Mey androany fa anatitra ny praiministra izay avy amin'ny mapara eny Mazoarivo rahampitso. Ary farany moa dia maro ireo mananoatra ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny toy ny tranga misy eny Mare Masay. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany sova-manitra dia veloma amin'ny fodalo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix.